ny fahitalavitra MBS amin'ity matinaly ity androany zoma fa 4 ny volana aogositra taona 2024 tonga soa eto amin'ny fotoana ny vaovao manasana ampanajana ny tenako anaraka izany hatramin'ny farany taka ny mazatra ny antotany sa vaovao mandidina ny valana retina coronavirus eto Madagasikara aloha no andesitsika manomboka izany nomena Andriamana Misata sy Andra Kotomalala no mamintina an'izay. Toy izao indray ny antotanisa izay navoakan'ny centre de commandement opérationnel Landroany, olona roa no namony ainy, ny iray avy eto Analamanga, ny iray avy any Iorombe. Tafiakatra 420 Mbs Zoma no lavan'ity valanaretin'ity eto Madagasikara. Nahitana tranga vaovao raiky amby 20 Mbs Zoma indray androany zoma 14 Aogositra 2024. Ka ny 3 avy eto Analamanga, ny 20 avy any Anotra Mangoro, ny 12 avy any Boeny, ny 9 avy any Vakinankaratra, ny 9 avy any Amoromani, ny 7 avy any Sofia, ny 4 avy any Anosy, ny 3 avy any Vadivavy Fitovinany, ny 3 avy any Diana, ary 3 ihany koa ny avy any Matsiatra Ambony. Tafiakatra 3 sy 3 sy R1 araka izany nisan'ireo olona voa hatramin'izay nidiran'ity valanaretin'ity teto Madagasikara. Ny ampy raiky amin'ny 30 sy 100 ireo sitrana, ka tafiakatra 12 sy R1 nisan'izy ireo. 20 sy 700 ireo mbola manaraka fitsaboana eny anivon'ny tobim-pahasalamana, ny ampy 4 ireo marary, ka tafiakatra 720 nisan'izy ireo. 720 sy 705 ny fitiliana PCR vita hatramin'izay niandohan'ity valanaretin'ity. 330 sy 304 kosa ny fitiliana vita tamin'ny Gene Expert. Fa nisy ny fikaonandoha izay notanterahan'ny RMDM tetsy Belera tamin'ny 10 ny volana aogositra lasa teo no natao anatin'izany indrindra ny fitantana ny mpitondra fanjakana an'ity valanaretina ity. Tahaka izao no hitaterany nomena Andriamana Misata sy Andra Kotomalala an'izany. Amenara-pahasalamana no misy eto Madagasikara, tsotra ny tanjona dia ny fehezana ny valanaretina. Tsy tako afenina intsony anefa tsy fahombiazan'ny mpitondra amin'ny fitantanana izany, satria diso afangaro amin'ny fitantanana ny krizy, ny eboebo politika sy ny propagandy. Oka ny fitsaboana no hamaritra ny politika, fa tsy ny politika akory ny mandidiny fitsaboana. Raha vao izay ny zavatra mipetraka amintsika dia toy izao fitana ny politika no atao dia atapitena amin'iny ilay fitsaboana. Tsy mety izay fa tsy maintsy ny tsiraray no tondra ny valin'ny fitiliana dia ataony fitsaboana, izany hoe fitsaboana ambonin'ny politika. Tokony hajaina toromarika sy lalàna amin'ny fiadinan'ny Covid-19. Toromarika io ny elanelina 2 metatra, fitondrana kasibosy, masika, ny fanasan-tanana, ary indrindrandrindra amin'ny elankelina 2 metatra mba ezahana ny tsy famoriana olona be loatra. Ny famoriana olona be loatra ohatra dia aminay amin'ny dokotera, amin'ny voamieran'ny fahasalamana, ny famoriam-bahoaka dia eloka amin'ny mpiarabelona satria io mampiparitaka ny valinaretana, ka tokony elohan'ny lalàna izay manao ny famoriam-bahoaka. Tokony olona avy amin'ny fahasalamana koa no histarika n'ity CCO ty, fa tsy olona avy amin'ny ministeran'ny atany ohatra sanatria zany na sarateran'ny ministeran'ny kolotsaina serasera no manao, fa ilaina mandray tanana entitra ary manao fiadina matetika matotra, ka ny olona avy amin'ny fahasalamana no hitanay fa tokony hitantana an'izy io. Satria moa naomby ny fikaonandoha izay nokarakarainy RMDM tamin'ny alatsinainy lasa teo iny dia betsaka ary sesilany ny fanehonkevitra momba iny hetsika iny. Androany dia namory mpanao gazety ny komisiona politika eo anivon'ity vovonana iray ity. Germaine Omenjanahary no mitatitra n'izay vaovao izay eo amin'ny sariny Toky Ramarolahy. Tsy tombotsoana toko fa ho an'ny firenena sy ny vahoaka malagasy no katsainy RMDM. Andraikitra omena lampandrenana azy ireo rahateo ny manitsy sy mitsikera ny fitondrana amin'ny fitantanana izay tsy mety ataony eto amin'ny firenena. Izay no isan'ny antony fikaonandoha voalohany izay nataony 10 ny volana aogositra teo. Tao anatin'ny komisiona ny politika dia namaritra izao fekevitra izao. Voalohany dia nahita ny pikatroka fa efa tsy misy zavatra azo antenana intsony
amin'izao fitondrana misy amin'izao fotoan'izao satria maro ireo fampanantenana izay natao tamin'ny vahoaka malagasy no tsy tanteraka ary betsaka ihany koa no azo lazaina hoe fampanofisana mihitsy aza amin'ireo tetikasa maro samihafa. Ny faharoa dia hoe ilaina dia ilaina ny fampifondronana arakevitra ny mpikambana atao anatin'ny RMDM ka mba ho feo ray no ivoaka atao anatin'izany RMDM zany. Ary ny farany dia ny fitakiana hatrany ny mangarahara amin'ny fitantanan-draharaha eto amin'ny tany sy firenena indrindrindrindra amin'ireo famatsim-bola izay azontsika avy any ivelany zany hiatrehana an'ity Covid-19 ity. Mitoy ny dia ho fanavotana ny firenena ho an'ny RMDM paikadina petraka dia ametrahana ny rafitra isaky ny ambaratonga paritra. Hitantsika fa maro ireo solotena avy amin'ny antoko politika sy fikambanana samihafa izay nanotrona izany fionana izany ary ny fampizara ihany koa moa zany ny fahitana ny raharaham-pirenena amin'izao fotoan'izao. Anisan'ny voaka tao anatin'ny fihakevitra iny ny fametrahana ny rafitra zany RMDM zany eny anivon'ny faritra tsirairay na indrindra ihany koa ny fotony zany hoe hatrany anivon'ny commune sy ny fokontany. Eo ihany koa moa ny fanomanana izay mety ho hetsika iarahana mba anehoana an'izay firaisan-kina ny mpitratroka rehetra atao anatin'ny RMDM izay. Warainao awariny ny fampalalam-baovao rehefa avy eo moa ny andindininy misimisy kokoa momba izay fanehokevitry ny RMDM izay. Fa lafim-baovao hafa mihitsy tao aoriany ny fampidirana ambalaponja anireo taxi bisikileta omaly dia ny rohatra teny anoloany ny polisy Mahamasina izy ireo androany nanao fitokonana rehefa avy nanao diabe niaraka avy eny Anosibe. Raha vorazafy mahenina no mitatitra ny izay vaovao izay eo amin'ny sariny Tokira Marolahy. Taxi bisikileta efatra amin'ny fito polisy analain'ny polisy izay nalefa tato amin'ny polisy Mahamasina no takiany ireto mpitondra bisikileta anjatony ireto tsy voavateo ny hoe anefa ny olan'izy ireo izay voatery niakatra dingana avoavo kokoa. Dia lalàna kio vely manompana bavolona sy manompareny olona eny amin'ny fakana ny bisikileta na ohatr' zany. Raha ohatra nalà zany tompoka dia mety ho lalàna koa nenay. Satria nipana bavolona vidina lafo ny anabavo ray. Niangatanay mpitondra bisikileta rehetrarehetra izay mamelim-bady amanjanaka ohatsy ny olona rehetra. Safady aloha. Araka hoe mamelim-bady amanjanaka ho anay izay tsy manana asa intsony zahay. Zay tsy afaka ny andeha angataka amin'izy na andeha angataka amin'izy. Zay aloha tsy afaka ny angalatra. Marenina aloha bisikileta nanananay afahanay mitondra olona afahanay karamana dia nangatanay loatra mba hiasaka lalàna azafady indray tompoko. Aza enjiana tsony zahay. Zay tsy ety hatrany tosika fa mentsony satria ela besa. Safady aloha. Dia nangatanay aza enjiana tsony le mpitondra bisikileta. Sady zaranareo arabe manana bisikileta ikaramany le olona reo angalatra be zahay. Zay ke miasa-pahamarinany misy mifakaiza amin'ny taxi ville ny asanay. Tena manaky zay fa lalàna ty tena manaky zay raha sy Sawary, solution ke zany. Tsisy problème mihitsy zany mitady solution nareo. Raha te ianao zany asa zany nareo dia miditra ao anatin'ny ara-dalàna. Manantona eny amin'ny vony commune nareo ka raha omeny an'izay fahefana izay nareo hiasa tsy manana problème amin'izany mihitsy eto amin'ny polis-pirenena. Tsisy bisikileta mahazo mitondra olona zany mihitsy. Bisikileta ho an'ny olona tokana ihany, moto ho an'ny olona anankiroa. Ka maninona moa raha ny moto koa zany grevety tondra olona telo dia ekena koa zany fa olona telo satria ny amin'ny anony fahamena dia azo entiny dao ny fianakaviana dimy ara vety. Ny mamerina ny bisikileta nareo tsy olana. Fa ny fangatanareo tsy ekeko. Nanamafy moa tompona andraikitra anivon'ny fitandronany filaminana fa tsy afaka mamaly ny fangatandro mpitondra bisikileta efa nisy ny lamina napetraka na amin'ny bisikileta, ny moto, ny sarety ary ny tricycle izay samy mitatitra olona avokoa. Hatretiny tsy manaiky mihitsy ny afahana mampiasa ny bisikileta anao taxi bisikileta. Amende forfaitaire zany izy io 5000 francs zany ny forerana moto. Ny bisikileta zany fa ny moto hafa zany ny moto eo amin'ny 30 000 eo izay. Ny sarety zany no immobilisena fotsiny le sarety satria le sarety tsy ao anatiny le lalàna misy an'ilay izy. Fa immobilisena fotsiny le sarety dia raisiny le sarety rapitsy. Ny tricycle ane zany hatreto miankina amin'le tricycle satria le asanay eto zany manao tsikelikely an'le zavatra nadiovana azy satria manadiofa be zany zay ao anatin'le izy
dia tsy araka le zavatra tao satria lasa misy manao foana indraindray fa miditra amin'le bisikileta zay dia miditra amin'ny tricycle satria ny sarety sy ny moto efa vita anatin'le izay indrindra tsy aza vangaro zany ny tricycle sy ny bisikileta sy ny moto satria toerana samihafa ny ametrahana azy sy ny sarety andrasiny izy amin'eto fivoaran-draharaha aoriany ny fiaonan'ireo solitena mitondra bisikileta amin'ny tompona andraikitra eny anivo ny farim-piadidiny komuna ny Tananarivo renivohitra. Fahalafim-baovao hafa kosa be loatra ny fitaranana izay voarainy ireo solombavam-bahoaka eny anivon'ny distrika misy azy ireo manoloana ny fanapahan-kevitra izay noraisy ny fitondram-panjakana mandritra izao ame anara-pahasalamana izao. Anisany mahabetaraina amin'izany ny momba ny fitaterana ho an'ny rehetra. Hoarantsika ny andindinin'izay eo amin'ny sary ny Manora Andriamalala. Voasafosafo fotsiny hatrany ny momba ny fiainam-bahoaka rehefa misy ny fepetra raisin'ny mpitondra. Tokony avela miasa malalaka ny mpitatitra vahoaka saingy ampina izy ireny amin'ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana rehetra. Fanapahan-kevitra raisinareo fitondram-panjakana dia tokony mba fanapahan-kevitra tena mahakasika le fiainam-bahoaka ary tokony fanapahan-kevitra voadinika sy nalalinina hoe mety ho inona ny fiatraikany. I transport io raha miteny ianareo fa raisin'ny mpampiasa an-tanana. Efa mba nieritreretinareo ve ny mety ho vokatra zany satria ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia miady ny mpampiasa sy ny mpiasa lasa mifampitory satria mitaky mpiasa hoe ny fanjakana ny lazan'izao tsy maintsy ataonareo orinasa zany izao. Dia raha malala fa tsy niodina mambolana maro ny orinasa. Mpiasa koa toraka zany etsy andaniny. Dia lasa miteraka ady zany fanapahan-kevitra ny raisinareo zany. Ny subvention zany moa dia ohatran'ny resaka tena hoe tsy fantatra hoe lasa nofinofo sisy zany subvention zany. Eo ihany koa ny transporteur nefa firy volana tsy niasany ireo transporteur ireo. Ny maro amin'izy ireo ny akamaroan'izy ireo tsy mba nisitraka n'izany fanampiana avy any amin'ny fitondram-panjakana izany. Takina ny sokafany zany transport zany fa apetraka sy amafisina ireo le mesure barrière ireo le fepetra efa niraisina izy raisam-pirenena fa tsy isika rery manao azy dia asa ohatra amin'izany fotsiny hoe ny toerana anankiroa ho an'olona anankiray. Ny resaka gel anjaranareo fanjakana no mitady an'izany fa tsy ho zakan'ny mpitatitra kosa ny mahakasika an'izany dia aleo ny olona handeha fiara fa rehefa mandeha tongotra amana kilometatra maro ny vahoaka ary olona ny akamaroany mandeha tongotra dia lasa mora andairana aretina tsy dokotera milaza an'izany fa be dia be mihitsy ny mpiasa zay rena hoe mitaraina. Tahaka izany ihany koa ny momba ny famerenam-bola amin'ireo banky madinika tsy araka ny fanalefahana nolazain'ny mpitondra ny zava-misy hoy ireo vahoaka izay voatery mamerim-bola eny amin'ireny orinasa mpampindram-bola ireny. Laza ianareo ny raisinareo asa natany amin'ny filan-kevitry minisitra hoe mitsahatra daholo miantona fandavana ny faktura jirama miantona zao fa asa na nisy didy fampiarana mahakasika an'ireo le hoe atsahatra aloha famerenam-bola raha ny zavatra resy ny fitarainana etseroa dia asa misy 540 isan-jato ny tataovana an'izay ny resaka zana-bola. Tsy mihainao nareo zany ireo le orinasa mpampindram-bola ireo. Aiza ny toerana misy anareo fanjakana amin'izany, aiza ny resaka avy any ministera finance, aiza ny tsy fantatra, aiza ny tompona andraikitra mandraisa andraikitra ianareo fa aza vely taraina le vahoaka fa lasa sanatria aza vela ho faty eo le vahoaka. Fa misy ny fanapahan-kevitra tokony araha midinika araka ny tegny ty ataovy parenthèse aloha tiady amin'ny coronavirus ty miverina indray ny combat-tsika rehefa tapitra zany confinement zany. Ihany koa ny idirantsika amin'ny resaka sosialy na dia efa nisy aza ny fanisambahoaka izay nataon'ny fitondram-panjakana mba hisorohana ny korontana mandritra ny fizarana fanampiana dia mbola miseho hatrany ny lesoka eny amin'ireny fokontany maro ireny tahaka ny zavanitranga tamin'ny fokontany iray teto Andrenivohitra hatramin'ny omaly ka nitoy androany maraina. Ny andindinin'izay eo amin'ny sary ny Manora Andriamalala. Ny alakamisy maraina no niseho ny olana nandritra ny fizarana fanampiana teny amin'ny fokontany Ankorondrano Andranomahery. Saingy omaly io poto izay dia tonga teny ny lehibe ny distrika nandamina. Raha ny vaovao voarainay teny an-toerana androany maraina kosa nitrangana disadisa teo amin'ny ponina sy ny lehibe ny fokontany. Kasaka nataon'olona fitsaram-bahoaka teto izy maly dia voasambotra tsaka niaronay le polisy hoe le tena nitondra anazy amin'le zavatra faute nataony tsy haiko tsony fa le fokontany aty aminay na le voamera na le fokontany samy tia tena daholo dia izay vahoaka madinika mijaly. Fampanantenana zany avy any amin'ny président de république izy ny ray aman-drenitsika manome fampanantenana antsika izy nefa tonga ty amin'ny toerana ty ambany le izy zavatra hafa no miseho mba mampalahelo ihany ny vahoaka madinika zao. Na dia teo aza ny fepetra noraisiny mpitondra ho fisorohana io korontana isaky ny misy fizarana io mbola tsy voavaha akory hatramin'izao izany. Ny vahoaka hatrany no lasa sorona hoy ny solombavam-bahoaka. Lasa ataonareo sanatra ohatra ny biby fiompy sisa le vahoaka. Tsipatsipazanareo fotsim-bary kely, tsipatsipazanareo katsaka dia hidinareo anaty vala dia zay tianareo anaovana azy dia hoe androaninareo tianay omena raha pitsinareo tsy misy raha afaka pitso indray misy tsy biby rereo tsy biby le vahoaka malagasy fa mba jereviny tokony
atao azy fa tena mahonena mijeran'le vahoaka malagasy. Ny ala ndraikitra ny piasan'ny fokotandra nanontaniana ka nilaza fa ny ministera no mikirakira ireny lisitra misy ny anaran'ny olona misitraka ny fanampiana ireny. Nisy resaka niteraka savorvorona mihitsy le fizarana omaly satria ny lista aloha dia tsy izahay eto ny vafokotany no manatanteraka sy mamolavolan'le izy. Resaka carnet afokotany le tena nampisy problème le omaly dia tany amin'ny chef secteur ny carnet any fokotany dia nisy olona anankiray tao anaty fizarana izy vao nandeha nidododo tany amin'le chef secteur haka ny carnet any le olona nahazo an'le vatsy tosika famena mbola nisy tafiditra tao anatin'le lista nahazo an'le zavatra ny zaraina omaly dia ohatran'izay le miteraka an'le savorovoroana. Vao makasika ny asa kosa dia androany no ny famotoana teny ampefiloha indray ny randrana sindikaly izay fotoana nanaterana ireo sy ny voangona moa tamin'ny izany. Mirado ra Benjamina no anisany nanaraka akaiky ity zava-misy ity androany, mitatitra ny vaovao eo amin'ny sariny Mathieu Princy. Androany dia voarainy teo anivon'ny knapsa ireo sy ny miisa ray alina manohitra ireo fampindramam-bola ho an'ny mpiasa tsy miankina. Efa nisy ty fikasana ity ny herinandro lasa teo saingy tsy tanteraka izany. Fa ny anay dia efa apetraka foana hoe fanomezana tsy isina tampony ary tsy averina satria raha ny filazana tamin'ireny dia mbola tsy voakitikitika akory tsy mahazo amin'le fampisamborana akory rekay ireo lasa chômage teknika, ireo lasa ny licencement économique, ireo voaroka tsy ara-dalàna nandritra zao amehany zao reny zany tsy mahazo ka ny anay ny fitakiana dia mazava fitakiana fanomezana tsy asina tampony tsy averina ho an'ny mpiasa lasa chômage teknika, lasa ny licencement économique, reo voaroka tsy ara-dalàna ary reo mandray karama atsasa karama ihany no raisina amin'izao fotoana izao. Reo le lazaina hoe tena mila vonjy amin'izao fotoana izao fa tena tsy manaka tokony mihitsy ato amin'ny sehatra tsy miakina. Naniry ny iona tamin'ny tale général ny knapsa moa ireto randrana syndikaly miaraka amin'ireo mpiasa marobe saingy ny talen'ny serasera no afaka nandray azy ireo. Tsy mijanona treo ny fitakiana fa ho mafimafy kokoa raha mbola minimanetsy tadiny ny fanjakana. Vonina izay fampiresaka nefa tsisy miheny mihitsy fa dia misiriziry manao an'izay hoe didijadony zany ny fanjakana dia tsy maintsy tonga ny amin'ny sehatra mafimafy ihany ny fitakiana satria izay moa no hoan'ny sendikany tsy misy sendika hoe mandeha milahatra eny an-dalambe zany fa ny sendikany efa manana zo ianao fitokonana dia amin'izay fotoana izay tsy maintsy ho tonga ny amin'izay fitokonana ho tonga isan'andro eo amin'ny knapsa eo izay hitaka an'ilay satria ao ny volanay zay tsy makeny an-dalambe akory ao knapsa ao ny volanay afaka tonga eo isan'andro rehefa tsy heno anay mihitsy ny zareo satria volanay ny ao tsara tsindrina fa tsisy volan'ny fanjakana na ariary azy. Fa vaovao mifandraika amin'izay hatrany dia namory mpanao gazety teny amin'ny fobe toerany teny ampefiloha ny tompona andraikitra avy eo anivon'ny knapsa androany nilaza sy nampafantatra ny andindinina momba ilay fampindramam-bola ho an'ny mpiasa mandritra izao ame anara-pahasalamana izao. Mbola mirado ra Benjamina trano no mitatitra izay vaovao izay eo amin'ny sariny Mathieu Princy. Tsinjo fameno io no anaran'ny hetsika fampindramam-bola ho an'ireo mpiasa tsy miankina izay mpikambana ao amin'ny knapsa. Ny alatsinainy ho avy izao no hisokatra ny tranokala ahafahan'ny mpiasa mikarakara ny antota taratasy rehetra. Miditra ao anatin'io espacen'io izy amina mpampiasa zany dia mametraka ny kodiny dia tafiditra ao anatin'ny io espacen'io. Rehefa tafiditra ao izy dia misy ao bouton velatsina amin'ny teny frantsay fa ao izy tonga dia misy soratra hoe fanafina avy aty amin'ny knapsa. Dia rehefa tsindrina izy io dia eny eo any dia fantany hoe tonga dia mahazo misitraka izy na mahazo misitraka fa misy condition na tsy mahazo misitraka mahitsy. Tonga dia eo dia fantany. Raha ohatra izy mahazo misitraka dia azo ny atao ary amele site internet io zany ny taratasy rehetra izay ilaina mba azahoana mahazo an'izany. Tsy misy zanabola izy io 0% de taux d'intérêt ary amena fanekena fa tsy mitaky an'io ivolio knapsa raha tsy amin'ny herintaona. Dia fanekena koa fampandoavana izy io dia
isambolana mandritry ny 12 volana ka latsaka ny 10 isanjato zany a no alana anatin'ny karamana eo amin'ny 8.5 isanjato eo a raha ohatra kotina isaky ny volana izany. Raha sendraka miova asa izy, raha sendraka tsy ao amin'le asa itsony izy a ka raha ohatra miverina manana asa dia manohy mandoa an'izany. Ary farany fanekeny raha sendraka tsy mety azo mihitsy le vola dia fanekeny fa alana zay ambina vola tsy nalohany ao anatin'ny latsakeloka efa napetrany tato amin'ny knaps fa iny efa tena hoe rehefa mihoatrana amatonany na rotona mbola tsy miverina le vola dia zay voalaina na apetraka io fepetra io. Ampiasa avy amina orinasa tsy miankina roa hetsy no isitraka ity tsinjo fameno ity. Eo anelanelan'ny roa hetsy ka hatramin'ny 5 hetsy ariary no azo indramina. Afaka manao io fangatahana io avokoa ny rehetra mandola tsakemboka. Misy ihany anefa ny fepetra ahafahana misitraka ny fampindramam-bola. Eo amin'ny 7 andro eo ny traiten'ny knaps izy dia avy eo izy amena any amin'ny banky dia banky rehefa avy eo manao octroi an'izy io ka individuellement zany les comptes misy compte spécifique bancaire ho an'le employeur mba azahoan'ny banque manaraka ny fanomezana ny vola io ary ho an'io orinasa io ihany io compte bancaire io ary anaovana fanampindramana an'le vola io sy famerenana an'io vola io. Ka io compte io no anefasan'ny banque an'le vola dia io ihany io compte io ihany no analana le vola dia tonga dia miditra any amin'ny compte-ny mpiasy raha manana izy na eo ihany dia rehefa avy eo miditra olo tsy manana compte fa na any amin'ny mobile banking na any amin'ny poste monnaie zay ananana sy nataon'le mpampiasa aty amin'ny knaps. Tahirim-bola ny knaps madiodio mitentina 10 miliara ariary no ampiasaina amin'ity fampindramam-bola ity. Iankina no avin'ity orinasa ity anefa ny famerenana ireo vola ny indramina ireo. Fantatra fa rotona sy tapany no tahiry ananany knaps ao amin'ny kitapom-bolany amin'izao fotoana. Zay natao hoe crédit responsable io vola io any ray aman-drentsika satria raha tsy miverina io vola io ka raha sahira ny knaps dia tsy afaka alohantsika ntsony le volan'ny ray aman-drentsika zay misitraka ny retraite-ndrareo amin'izao fotoana izao. Ka zay olona rehetra zany hoe mpiasa amin'izao fotoana makana izy io dia ny fangatahanay tadidio raha tsy averinao io vola io dia ny rainao na ny reninao zay misitraka ato mety ho sahirana satria tsy ampy ny vola atao amin'ny knaps rehefa avy eo no andoavana anazy. Lafy vaovao hafa tanteraka kosa anisan'ny toerana iray mbola mandray antanana ny momba ny Covid-19 ny eny Andotapenaka eny hatramin'ny izao. Ny zava-misy hatramin'ny niovan'ny fepetra ara-pahasalamana mandritra izao miana ara-pahasalamana izao indray ary no andeho arahantsika teny amin'ity toerana ity eo amin'ny sary ny Manora Andriamalala. Raha tao anatin'ny fotoana voalohany izay nisokafany ity fitoerana fandraisana antanana ireo marary ny Covid-19 ity teny Andotapenaka dia nanao rano lava maraina mandra-pahariva ny andro ny filaharan'ny olona anao fitiliana. Ankehitriny tato anatin'ny herinandro izay mangina ny tanàna tsy misy intsony ny filaharana. Araka ny loharanom-baovao voaray teny an-toerana tsy misy olona intsony ao amin'ireo efitra natokana andraisana ny forme grave ankehitriny ary olona vitsivitsy izay alefan'ny avy any amin'ny tobim-pahasalamana tahaka ny CSB sy ny hôpital 6 ireo tonga manao fitiliana eo Andotapenaka. Noho izay fiainan'ny olona marary izay indrindra aza dia nahena ny isan'ny mpitsabo sy ny mpiasan'ny fahasalamana miasa eny amin'ity fitoerana ity. Raha 700 izany teo aloha, zara raha misy 106 no tazomina satria efa vitsy ny marary raisina an-tanana eny. Mbola mitoa mihodina tahaka ny efa nahazatra teo aloha kosa ny fomba fiasa rehetra raha ny fanazavana hatrany.
eo amin'izay tontolo ny fahasalamana izay hatrany dia nisy ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety no tanterahana androany teny amin'ny hôpitaly FLM Ambohibao mahakasika indrindra ny fanohanana ny hôpitaly mandritra izao ame anara-pahasalamana izao moa izany. Noro fitiavana sy tahiriny ana raha narinirina no mitatitra ny vaovao. Anisan'ny misedra olana goavana eo amin'ny resaka tsy fahampiany fitaovana hoentina miady amin'ny coronavirus ny tato amin'ny hôpitaly FLM Ambohibao. Tsy vitsy tamin'ireo mpitsabo mantsy novoan'ity Covid-19 ity. Le oxygène zany tsy ampy dia le EPU zany l'équipement de protection individuelle le kanjo fiarovana reny dia le masque izy le reto tonga reto dia misy piasa tsy dokotera, misy laborantin, misy infirmier paramède, misy soignant reny nara. Ho fanampiana ny hôpitaly eo amin'izay sehatry ny fitsabonana izay, anisy ny fanohanana ara-pitaovana avy amin'ny mpiara-miombina antoka aminy ny CBM sy ny Salfa izany. Eto moa inavy no anatin'ireto tolo-tanana ireto efa misy lisitra maromaro zaraina amin'ny mpanao gazety any fa raha bangona dia ny hoe ao ny fitaovana ara-medikaly, ny kojakoja fiarovana, ny fanafody izay mitetina 37 millions ariary. Efapolo taona izay no nisian'ny fiara-miasa teo amin'ny fiangonana Loterana sy ny mpiara-miombina antoka aminy. Vaovao mifandraika amin'izay fahasalamana izay hatrany dia nisy androany ny fanambarana atao anatin'ny tambazotra tserasera izay nataony avy eo anivo ny anteny mierandoolona momba ny fanatanterahana ny fitiliana andiany faharoa notanterahana androany zoma 17 Aogositra 2024 araka izany ny andiany faharoa amin'ny fitiliana Covid-19 ho an'ny loholona sy ho an'ny mpiasa eo anivo ny anteny mierandoolona ny isa 17 izy ireo no nisitraka ny fitiliana. Tsy fa nisy moa ny fitiliana Covid-19 izay natao tamin'ny fahavalon'ny volana Jolay lasa teo. Tamin'izany dia piasa 17 tamin'ireo 570 no voamarina fa nitondra ny tsy mikaretina. Natao izany mba ahafahana mifehy ny fiparitahan'ny valana retina sy ahafantaran'ny rehetra ny toe-pahasalamany. Fa eo amin'ny tontolo ny fampianarana kosa dia 2 herinandro sisa dia igadona ny fanadinana CEPE raha toa ka tsy misy ny fivana izany daty izany eto Madagasikara. Aiza ho aiza ary ny fiomanan'ireo kadita kely hiatrika n'izany fanadinana izany. Noro fitiavana no nanao izay fanadiadiana izay niaraka tamin'ny tahiriny ana raha narinirina. Efa antongotra ny fanadinana CEPE raha ny daty napetraka ny fitondrana sangy maro amin'ny ankizy no tsy mbola vonany amin'izany vokatry ny tsy fahatombanana ny fampianarana. Amahery moa milalao teny ariva mianatra ny lesona mbola tsy dia tena azoko tantara. Mianasy géographie zao no tena tsy dia haiko firy fa ny opération ny haiko njentsy. Misy mbola tsy vita kely fotsiny no tsy vita. Ny connaissance izy lasa misy mbola tsy dia vita tsara. Manany amin'ny hoavin'ny zanany ny ray aman-dreny tsy misy mantsy ny vahaolana matitra avy amin'ny fitondrana momba ity resaka fanabeazana ity. Tereko izy hoe ianatra lesona fa tsy mety mihitsy izy ianatra lesona ary izy ohatra nefa hoe lava reny be ngamba le fianarana dia ohatrany tsy mety ianatra intsony. Tereko foana hoe tsy ho afaka indray nefa efa inonanala mbola tsy telo amin'ity ngambany izy eo nanala fanadinana. Ny fiomanana aloha zany tsy misy satria le ankizy efa elany tsy nianatra. Omena asaina mamerindesona ihany aloha izy zany matetika ao an-trano fa hitanao mihitsy hoe tsy ao zany izy. Izay no tena marina satria na manatrika eo ary ianao dia izay nataony rehetra teo naverina ihany fa tsy milamina mihitsy zany le ankizy. Fangatahany iray aman-dreny ny mpampianatra ny amerenana ny ankizy any an-tsekoly mialoha ny tena hiatrehana ny fanadinana. Raha nety manko izany hoe nomena boky fotsiny ankizy misy lesona, mena boky misy exercice na fanazarana dia raha nety zany dia tsisy zaza nalefa ny ray aman-dreny ny tany an-tsekoly. Matoa izay tsy natahotra amin'izay satria misy ilana ny mpampianatra. Efa eo amin'ny sehatry ny famerenana farany izao ny mpianatra hanala ny fanadinana CEPE. Efa nisy tamin'ireo sekoly sasany no nahavita andrana saingy niena ny vokatra raha oharina tamin'ny herintaona. Nisy fiantraikany tany amin'ny fahaizan'ny mpianatra ny krizy ara-pahasalamana ity. Tsy mahafa-po le zavatra ampitaina satria tsy hita hoe ahoana ny anam-porofonina hoe azo mpianatra ndesina amin'izany vokatry le fanampatapahana lava. Miena fa tena miena fa izay ataoko hoe amin'ny salanisa ny 700 eo zany zao
ny vokatra atamparany tamin'reto tam'tytoanty amin'ny alalan'ny polikopy natao tandrano satria tadio tsara fa reo ankizy ireo raha tsy azo apetrapetraka mihitsy fa tsy maintsy omena zavatra foana mba hahafahany mitadidy. Mbola manao antsoava amin'ny fitondram-panjakana ny sekoly tsy miankina mba hijerena akaiky ny momba azy ireo efa 5 volana izay izy ireo no tsy nandray karama. Eo amin'izay tontolo ny fanabeazana izay hatrany saingy eo amin'ny kolotsaina kosa dia misy ny fifaninanana izay karakarainy avy eo anivon'ny IFM na ny Institut Français de Madagascar mba hitrandrahana ny talentan'ireo tanora sy ankizy eto Madagasikara amin'izao. Ny andindiny izay tateriny Rina Fanirso sy Andra Kotomalala. Mikarakara fifaninanana tantaran-tsary ny eo anivon'ny tranombokin'ny Institut Français de Madagascar Voyage si biodiversité no lohahevitra voizina ao anatin'izany. Misokatra androany ka hatramin'ny faraiky amin'ny 30 ny volana Aogositra ho avy izao ny fisoratana anarana. Nampitondray ny anarana hoe première bulle 2020 moa ity fifaninanana ity. Natao indrindra izy ity ho andreo manana faniriana ny homatianina amin'ny famoronana tantara-tsary sy eo amin'ny famohanana araki-tsary sy ny tontolony. Mpandresienina no avotra ao anatin'izany. Tombony lehibe ho azy ireo ny fahafahana mitsidika ny famoronana tantara ao amin'ny Institut Français de Madagascar mandritry ny 2 herinandro. Ny zava-bitan'ireo mpandresy ireo ihany koa dia atambatra ho boky sy raki-tsary. Tsy hanavahana sokajy taona ity fifaninanana ity fa afaka mandray anjara avokoa izay rehetra liana saingy ireo tsy ampy taona no tsy maintsy mahazo alalana avy amin'ny ray aman-dreny. Lafim-baovao hafa tanteraka mihitsy ny fanadihadiana mahakasika ny vokatra fraise sy ny olana sedrainy ireo tantsaha izay mpamokatra izany no tateriny Ravirazafy Mahenina amintsika ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Andeha arahantsika izany eo amin'ny sary ny Toky Ramarolahy. Miatraka any amin'ny tantsaha ihany koa ny aretina Covid-19 raha ny volana mety eo no efa niakatra ny fraise saika olana hatrany ny fitaterana n'entana no tsy fisian'ny fiara-pitatra isan'andro efa 2 volana izao no mandeha tongotra ireto mpivarotra fraise eto amin'ny kinapisy ireto maingana Ambatofotsy hatreto amin'ny kinapisy Sampifilo toeram-pivarotana amin'ny 4 ora maraina izy ireto no tsy maintsy tonga eto ary amin'ny 4 ora hariva no miala andeha hody any Ambatofotsy. Tena sahirana mihitsy zay fitaterana zao zay mandeha tongotra dia entana alefa amin'ny transport fotsiny. Ny raisio zao alefa 500 ny frais ny raisio. Ny vidiny nefa dia mora tena tsy tena sahirana mihitsy zao ny tantsaha e. Tsarakaraka le fahavoka vidiny entana ny anona nefa ao anaty fahavokarana izy zao. Ny varotana fraise raisio zao tonga aty Royal. Ny etoana anazy any nefa alaina Royal dia tsy tafavoaka re maka 7 arivo. Dia matiantoka mihitsy izay. Avotera lefa mora ny entana ho azy ireto nidina hatramin'ny antsasany aza ny vidina fraise raha oharina mahazatra isan'ny taona. Tena tamin'ity aloha tena fatiantoka raha lavaka mihitsy ny anahita tsara satria tsy nahalohany sara mihitsy ny vidiny. Votera midy mora mihitsy satria tsisy amoahana anazy amin'ilay lalana tsy misy amoahana anazy. Raha ny tokony ho izy zao ny fraise zao amin'izao tokony mbola 5 arivo sy Royal ny raisio. Reo zao raha ny tena tokony vidiny tony raisio kely tony any amin'ny 4 arivo any dia alefana 2 arivo fa tsy malafo zay koa maika hody le mandeha mody amin'ny ariva dia tsy maintsy mamonjy amin'ilay ditongotra zany dia tsy maintsy mandeha alefa netana satria lavitra mody amin'ny 4 zay dia miala eto arakaraka ny alan'iny netany aloha mihina kely tsy izay mahampy fotsy. Fa manoloana ny olana izay sedrainy firenena amin'izao fotoana izao ary tsy hanavahana nizaniza izany dia nisy ny fanadihadiana izay nataony Germain Omenjana Arta amin'ity androany ity eo amin'ny sary ny Toky Ramarolahy. Tsy amehana ara-pahasalamana fotsiny no misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Amehana avokoa na ny fandriam-pahalemana, ny ara-sakafo, ny asa, vokatry ny aretina coronavirus. Miaina anatebiteby ny ankamaroan'ny malagasy, ny asa tsy misy, ny fiainana andavanandro nefa tsy maintsy mihodina. Vokany mirongatra ny alabotry sy ny fanendahana. Ejakenjana ihany raha fomba amin'ny anina mitava amin'ny alina indraindray amin'ny ariva. Dia kopisoroka. Ino tena zavatra misy amin'izao ve? Resaka vakitrano, fanafiana ohatrohatran'izay. Alabotry madinidinika ny tena misy madinidinika ohatrany hoe mangalangalatra kely mamakimaky kely ireo mangalatra fo salan'izany. Vokatry ny tsy finanan-kanina mihitsy tsy fampiny le asa tsony dia naona le olona. Izay mahatonga mpitandro ny filaminana misy fa rehefa lasa ny mpitandro ny filaminana. Ary raha koa tsy hita mpitandro ny filaminana fa manodidididina ihany manko.
zay ny tena olana any aminay azy fanendahana eny mandeha maraina dia misy mpanendaka maraina sy ny arivariva zay zao tao an-trano tao tamin'ny herinandro iny misy niakatra ny lavarangana saika navoakan-dralahy ny entana teo an-davarangana teo mazava ho azy naona ny olona tsy manam-bola zay no mahatonga an'izany isan'ny nahatalanjona ny maro ny fanapahan-kevitry ny fitondrana ny arahan-drehetra nahita mantsy ny famorim-bahoaka nataony filoham-pirenena izay taratry ny tsy fanajana lalàna kanefa ny vahoaka tsy maintsy ampanarahana ny fepetra apetraka le asa mihitsy zany problème mampandriam-pahalemana tena olana manontaki zao dia resaka ren'le taxi moteur eny satria tena taxi moteur mandeha ny taxi bisikileta mandeha moa zany karano raha malala ny olana zao le ho an'le taxi dia mahitsy zao tokony avarenina zao fiarana zao mahitenena amin'ny boikely fa mararinay tsika raha ohatra ry dia tongotra ravy isanandro zao eo amin'izay resaka sosialy izay atrany dia matetika hitrangana fanafiana sy asanjiolahy ny any Toamasina andy ary mahazo vahana amin'izany ny fanendahana an'ireo mpamily bajaj na ny tuk-tuk any antoerana. Vaovao nangony ny MBS Toamasina nandeha anarahantsika ny andindin'izay tateriny nomena Andriamana Misata sy Andry Rakotomalala. Mpamily tuk-tuk iraindray ny lasibatry ny Aogositra teny anolohan'ny Somalavalina barika 10 raha sendra nitondra mpandeha ny alavy tao ambolo madinika ireo olona noentiny ihany na vita namadika azy rehefa nilaza iala ary nidaroka azy avy hatrany naratra mafy tamin'ny lohany moa ilay mpamily tuk-tuk soa ihany anefa fa mbola velonaina soma tsara ary efa manaraka fitsaboana ankehitriny take zegny nandeha nagnatry olo andeha barika 10 andeha mikira viavy roa lilahy dia zareo tonga fanity Somalavalina zany aoziny araka izy nagnazavana azy dia nizako ny olo aketo zahay miala rehefa niteny aketo zahay miala izy tonga dia nivongonjare izy dia raniny ozy zavatra tsaroako dia izy avy tena arianjare tamin'ny kolasy zany agny route mandeha Antananarivo dia rehefa narianjare takagny zany izy dia naantsasakadiny izy vao natsiaro na tamin'ilay rahina izy vao natsiaro zay izy vao nitsapatsapa vatagna ananjy zany mbola tavela agnatin'ny blouson anazy portefeuille ananjy miaraka amin'ny telefôny dia nagnantsoanay zany izy nitsagna zany izy andeha izahy tobily hodiany zany zay sakanagno tsy nandray ananjy ny sakanagno tsy nandray anazy dia nagnantsoanay ny telefôny izy rehefa izy nagnantsoanay ny telefôny amin'izay zany malaky mama ozy fa maratra be zaho aty eo amin'ny 7 sasany ake izy magnantso dia zay zany nomankomagna andeha agny amin'izay zany dia mbola nagnantso ampagnindroa malaky mama ozy fa maratra be zandre manao antsoava amin'ny tompona ndraiky mpanjakana ny vahoaka ny Toamasina fa somary goragora loatra ny resaka fandriam-pahalemana tatoato indrindra fa ny Aogositra sy ny famonoana mahazo ireo mpamily tuk-tuk. Eo amin'ny vaovao sy maresaka iraisam-pirenena dia raikitra ny fifandonana tany Côte d'Ivoire androany vokatry ny tsy fifanarahana teo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra tao an-toerana moa mahakasika indrindra ny fifidianana filoham-pirenena no anton'izany. Rina Fanirisoa no nanangona izay vaovao izay eo amin'ny rindran-tsary Andry Rakotomalala. Amin'ny volana Oktobra ho avy izao ny fifidianana filoham-pirenena ao Côte d'Ivoire. Isan'ny mbola kandida ao amin'izany ny filoham-pirenena Perinasa Alassane Ouattara. Tsy mankasitraka izany intsony nefa ny mponina any an-toerana. Nisy nietsika nataon'izy ireo omaly fa 13 ny volana Aogositra 2024 ho mariky ny fanoherana izany. Norarahan'ny gouvernemanta nefa ity hetsika ity vokatra izany nisy indray ny fifandonana teo amin'ny Rotonta. Nandoro kodiarana teny andarambe ireo olona sasany. Tao ihany koa na nisy sakana teny amin'ny lalana tsotra izao. Nandritra izany ihany koa nisy nandoro ny birao ampitandro ny filaminana tany an-toerana. Ho fanaparitahan'ireo vahoaka mpitarika fihetsiketsehanireto aingana nandefa bomba mandatsa-dranomaso ny mpitandro ny filaminana. Niteraka fifanjevona teo amin'ny vahoaka maro be izany ary nahafatesana olona 4 mihitsy ho an'ny tao amin'ny dahoky 2 tanàna iray ao Côte d'Ivoire aza efa mahery ny 9 ireo naratra. Manohitra ny jadony izay misy any an-toerana ny vahoaka izany ny tsy ankasitrahan'ny mpon'ity filoha ity intsony ka mahatonga azy ireo hanao izao hetsika izao. Milaza ihany koa ireto farany fa tokony hanana ny zonona manoloana ny raharaham-pirenena.
eo amin'izay vaovao eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izay hatrany na dia efa miampotra tsikelikely aza ny vaksiny fanefitry ny covid-19 maneran-tany dia mbola ady tsy vita ny momba nyity aretina ity. Indreto misy antotanisa vitsivitsy izay taterina aminao mahakasika an'izay. Rina Faniry Soatrany moa no mitatitra an'izay niaraka tamin'ny Andry Rakotomalala. Firenena maro no efa nahita sy mbola mikaroka ny fanafody fanefitry ny covid-19 amin'izao. Na izany aza nefa mbola tsy mitsaha mitombo hatrany ny tandre olona mitondra ny tsimikaretina maneran-tany. Omaly alakamisy 17 ny volana Aogositra 2024 izao tafiakatra hatramin'ny 120 tapitra indray ireo olona vao marina fa mitondra ity tsimikaretina ity maneran-tany araka ny tatitra nataony teo anivon'ny AFP. Tahaka izay ihany koa nahitana fiakarany hatrany ny salan'ny isan'ireo laviny ity valana aretina ity. Araka ny loharanom-baovao voaray tao anatin'ny 420 ora farany izao tafiakatra hatramin'ny 5 alina sy 7 hetsy ny isan'izany. Saingy any Amerika Latina sy Karaiba no tena lasibatra satria mahatratra hatramin'ny 3 alina sy 2 hetsy izany. Any Etazonia dia mbola tsy mitsaha miakatra ihany koa satria mahatratra hatramin'ny 7.39 alina sy 2 hetsy. Manaraka azy ny ao Brezila 7.705 sy 2 hetsy, ny ao Meksika 7.905 sy 5 alina ary ny ao Inde 7.707 sy 4 alina. Manahiny amin'ny fiverenan'ity valana aretina ity indray ny rehetra. Noho izany maro no miverina manenjany indray ny fepetra ara-pahasalamana takina amin'ny fiadiana amin'ity valana aretina ity. Andeha averintsika hoarahana aloha ny fintin'ny tatitra mandina ny antotanisa ny covid-19 teto Madagasikara voaray androany. Toy izao indray ny antotanisa izay navoakan'ny centre de commandement opérationnel androany, olona roa no namony ainy, ny iray avy eto Analamanga, ny iray avy any Iorombe. Tafiakatra 420 no lavin'ity valana aretin'ity eto Madagasikara. Nahitana tranga vaovao 220 indray androany zoma 14 Aogositra 2024 ka ny 3 avy eto Analamanga, ny 20 avy any Anotra Mangoro, ny 12 avy any Boeny, ny 9 avy any Avakinankaratra, ny 4 avy any Amoromani, ny 7 avy any Sofia, ny 4 avy any Anosy, ny 3 avy any Avadivavy Fitovinany, ny 3 avy any Diana ary 3 ihany koa ny avy any Matsiatra Ambony. Tafiakatra 3 sy araka izany nisan'ireo olona voa hatramin'izay nidiran'ity valana aretin'ity teto Madagasikara. Ny ampy 3 ireo sitrana ka tafiakatra 2 sy nisan'izy ireo. 750 ireo mbola manaraka fitsaboana eny anivon'ny tobim-pahasalamana. Ny ampy 4 ireo marary ka tafiakatra 720 nisan'izy ireo. 727 alina ny fitiliana PCR vita hatramin'izay niandohan'ity valana aretin'ity. 334 kosa ny fitiliana vita tamin'ny Gene Expert. Azadinoina fa araka ny fanambara tany am-piandohana dia hoaranao ary ny fampalalam-baovao ny toy ny ilay faneho-kevitra avy ao anivon'ny RMDM izay tatitra nandritra ny fikaonan-doha izay notanterahana tamin'ny alatsinainy lasa teo. Dia izay ihany koa no andesintsika mamarana ny vaovao tamin'ny tiany any ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma samy tsara ho amintsika jiaby ny tenako.